Tena anatin'ity vidéo ty dia ilazako hoe mamoaka hira vaovao For African titrany, hira amin'ny teny anglisy io mety hoe mbola tsy manavahana malagasy loatra ilay hira amin'ny teny anglisy hoe aiza koa n'aiza na izany fa izy io dia natao mihitsy satria voalohany aloha mieritreritra ny voaka any amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny tena anatin'ilay mozika zany. Dia io mozika io koa nieritreretina hoe ho aparitaka tsy eto Madagasikara fotsiny fa amin'izay olona indrindrandrindra zany torista zany na mpizahatany satria ireny koa no tena mila mahafantatra ny nositsika zany. Dia io hira io amin'ny teny anglisy izy io, misy tenim-pirenena hafa koa ao anatin'ilay izy Swahili, teny Swahili africain, teny malagasy mazava ho azy, teny frantsay, teny espagnol, teny mandarin chinois. Dia ireo no ohatran'ny hoe entina manaingo an'ilay hira fa en général ilay izy hira en anglais. Dia mitantara izy io momba ny fitiavana ny Afrika zany. Ohatran'ny hoe ny tiana teninao anatin'ilay hira zany dia hoe tsy ho lany mandrakizay zany raha fitiavanay ny Afrika sy Madagasikara. Izany hoe tsy ho an'ny Afrika fotsiny izy io fa mikambana ao anatin'ilay izy koa Madagasikara. Marina hoe maro no efa manao an'ilay izy, misy ataoko hoe misy hira mihitsy mety hoe mitovitovy aingam-panahy amin'ilay izy hoe ho an'ny Afrika dia amin'ny teny anglisy ohatr'izany fa ilay izy moa araka ny hira rehetrarehetra hoe misy ny hira hoe tiako ianao koa ny titrany efa tsy voatery hoe olona anankiray no afaka manao an'ilay izy fa ny aty aoriana koa afaka hoe manao izay ampivoarana an'ilay inona moa ilay aingam-panahy zany mba ahafahana manao tsaratsara kokoa. Dia izay ny anton'ilay izy fa miavaka io anankiray par rapport amin'ny sasany satria tena niezahana natao kanto na ny instrumental izay ampiasaina ao anatin'ilay izy sy ny zavatra tendrena na ny melodian'ilay hira dia tena hoe mifanaraka tsara amin'izay hoe fitiavana, ny tanindrazana sy ny continent misy antsika izay. Manana ohatra kely zany manazava hoe ny sehatra misy anahy ao anatin'ilay mozika dia araka ny soatoaviko izy ihany no hirako. Dia araka ny maha izy azy anahy no hirako amin'ny fomba hitako hoe mendrika hitondrana ilay izy no hirako. Za zany tsy dia karazan'ilay hoe te halaza dia manao zavatra mihoa-pampana na manao zavatra hoe inona no tian'olona amin'izao dia izay no atao. Fa ny anahy plutôt hoe resaka affirmation de soi ao anatin'ilay mozika zany. Dia izay olona hoe mankafy an'izay ilay amazana ao anatin'ny mozika izay no hoe entaniko izany araka amiko. Fa ny tiako tenenina hoe za tsy dia karazan'ilay mi-insiste be hoe aboneo ilay page sy ohatr'izany fa ataoko fotsiny izay visible an'ilay hirako dia anjarany tsiraray no manapa-kevitra hoe hanaraka anahy sa tsia fa izay no hitondrako an'ilay izy. Dia tsy miala amin'ilay hoe soft power tsika satria maha hoe mpisehatra ao amin'ny fizahantany no tenako izany dia manao tsy maintsy manandratra an'ilay maha malagasy tsy hoe tsy maintsy fa tiako koa ilay izy ny tena marina. Dia ny tena tanjoko raha hoe ho lasa artiste eo amin'ny sehatry ny torisma eto Madagasikara mihitsy koa satria ny fivarotana tsy hoe fivarotana fa ny fivarotana an'ireo produit touristique eto Madagasikara zany dia afaka atao amin'ny alalan'ny hira koa. Dia izay koa anisan'ny projet-ko anatin'ilay hira fa tsy manakana anahy nefa izany tsy hanao gadona mahazatra ohatry ny hoe afrobeat ny tena malaza amin'izao hiram-pitiavana malaza amin'izao dia misy hira be dia be momba an'izay mihitsy ao. Izany hoe misokatra be zany fa ilay resaka hoe fampiroboroboana ilay soft power izay zavatra izay no tsy afaka miala amiko fa tsy maintsy ao anatiko izay. Dia mifangaro ilay izy na ny gadona na ny lohahevitra tantaraina zany ao anatin'ilay izy dia mifangaro satria mety hisy ny hira evangelika tena hisy mihitsy moa zany fa amin'ny endrika akoustika kokoa zany no tena anaovako anazy dia misy ny hira marobe. Tsara koa manamarika amin'ity vidéo anankiray ity fa efa misy gadona noforonina izay mampiavaka anahy ao anatin'ilay sehatra mozika. Gadona mahafinaritra be izy io, tena mahafinaritra satria misy ny ampahany amin'ny maha malagasy dia misy ny ampahany amin'ilay ataontsika entre guillemets hoe ilay revon'ny tanora amin'izao zany. Izany hoe fifangaroana resaka tononkalo sy R&B zany ilay izy fa tsy R&B tena R&B fa misy mahasamihafa anazy kely ohatra fotsiny instrument ampiasaina ao anatin'ilay izy misy violon, misy percussion, zavatra ohatr'izany zany ilay izy. Dia Calo and Beat no anaran'ilay inona moa ilay gadona izay hozaraiko eny an-dalana. Efa misy hira anankiray hoe vonona zanak'adala no titran'ilay izy arak'izay dia resaka culture foana no resahana.
dia ohatrohatr'izay ilay izy dia misaotra betsaka mamerina ny fisaorana be dia be aho an'ireo efa nanaraka ny pejy sahady a tamin'ilay raha publieko voalohany omaly satria efatra amby roapolo angamba nareo no manaraka anah ao a dia merci beaucoup iriko hoe tsy hipetraka ho gêne fotsiny ilay izy fa mba nanaraka tena nanaraka ny zavatra ataoko satria mino aho hoe finiavana avy aminareo nanao gêne ilay izy fa tsy noho ilay invitation dia misaotra betsaka dia bonne journée à tous.